Mahamasina, Anosy kely ary Anosy be no notsidia ny filohan'ny antoko i Madagasikara Marc Ravalomanana sy ny kandida ho ben'ny tanàna Rina Randriamasinoro nanaovana fampahafantarana. Olona fentsika sy fanantenana no nitafa ny tamin'izy ireo nandritra ity fotoana ity. Efa mahazatra azy ireo rahateo ny fampitafana amin'ny vahoaka ifotony tahaka izao. Tsy adino ireo mpivarotra tenin'ny Anosy Betsena izay nolalovan'ny filohan'ny antoko i Madagasikara sy ny kandida Rina Randriamasinoro ny nifampizara ny manahirana azy ireo. Tsy ny fampiresahana fotsiny ihany fa nametraka afatra ho an'ireo teny antoerana ihany koa ny filoha Marc Ravalomanana sy ny kandida Rina Randriamasinoro. Malala tey mitondra antsika le candidat tsika ty. Ino candidat? Ya ty io candidat ty io candidat. Reto le trene patral. Ah, le trene patral. Ah. Tana ito mo Diego Mafiare. Yo.